Androantsika dia andray vahiny anankiray misehatra ao anatin'ny tontolon'ny ronono efa hitanareo ny vokatra ry zareo miara-miasa amina mpanjara maro izy ao anatin'io sehatra io tontolon'ny ronono io dia ny anaran'ilay orinasany dia hoe Letri Mamiena. Hijerintsika hoe manahoana marina ny ao anatin'io sehatra io inona ny traikefa tokony hananan'ny olona izay te anjara ao anatin'io ary misy antenaina ve eto Madagasikara amin'io sehatra io. Ao anatin'ity podcast ity dia handray an'i Serge Efasotsika tompon'andraikitra voalohany ao anatin'ny orinasa Letri Mamiena. Tonga soa eto amin'ny ohatra Serge. Sotra betsaka amin'ny fanasana efenitra tonga soa atao amin'ny aotra dia faly ny tenako tonga eto hamaly izay fanontaniana manetiketika sy izay mety ho resadresakitsika eto. Fanontaniana voalohany dia hoe afaka tenenina Serge fohifohy ve hoe izy Serge izay ao ambadiky ny Letri Mamiena? Serge Randriamahefasoa 43 ans, 17 taona, manambady, mananjanaka. Zaho moa zany no namorona ny Letri Mamiena tamin'ny 2009 dia ka hatramin'izao zany dia miezaka ny voatra tsikelikely ao. Inona nahatonga anao nisafidy hoe ndeha hisehatra ao anatin'io tontolo io? Le safidy aloha ataoko hoe ny tontolon'ny fandraharahana mihitsy no efa hatramin'ny fahakely zany no efa niainana. Zanak'olona sahirana izay fa tsy hoe zanak'olona manan-katao. Nisy fotoana tamin'ny mety mbola 7 taona 9 taona tany sahirana be ny ray aman-dreny. Rehefa tamin'izany sahirana ray aman-dreny dia rehefa grande vacances dia nasaina ohatrany hoe mitady vola izay satria tena hoe fahasahirana ray aman-dreny foana zany le hoe rehefa hiditra amin'ny mpianatra dia le fitadiavana le fourniture sy ny sisa. Dia izay zany ohatrany hoe namporisihana tamin'izany dian'izao dia mahaiza mba mikarataka le fiteny anazy mitady vola sitranay mba manamaivana ny fahasahiranany ray aman-dreny. Tany aloha zany nanomboka natao hoe fandraharahana. Le fandraharahana tamin'izany ho an'ny zandry taty aoriana mety tsy maharaka anazy fa le génération 80-90 teo mety maharaka anazy ihany hoe nisy ny bande dessinée gasy taloha, koditra, Tsimato-Manota, Dange, reny. Dia mividy an'ireny izay zany manao investissement mividy boky dia mampanofa. Rehefa misy mivoaka isaky ny mety hoe tapa-bolana isam-bolana misy édition mamoaka zany dia manao investissement miheny ray aman-dreny vola fa tsy hoe nahita vola ho azy comme ça teo. Miheny ray aman-dreny vola miaingana ohatrany hoe fonds de départ dia ireny aloha zany no ataoko hoe ireny zany no vidiana dia mampanofa. Misy hoe lecture sur place dia misy indray zay hoentina mody dia arakaraka an'iny zany. Boky iray tamin'izany teo amin'ny 80 ariary 20 ariary mamaky sur place ariary folo tamin'izany no hoentina mody 20 dia manenjika zany manenjika foana zany vao misy boky mivoaka dia mividy. Tany aloha zany efa mifoly fandraharahana dia nanao épicerie kely mampalahelo kely izay moa zany le ray aman-dreny hoe mampalahelo tiako tenenina hoe kely le entana amidy dia mananana frigidaire nefa zareo dia manao yaourt zany izay dia rehefa tsy lany le yaourt dia satria zany le jour dia tsy lany dia avadika yaourt boire en sachet dia tsy nanana sody sac izay fa mbola mividy le gaine ireny dia tapahana amin'ny antsy dia atao amin'ny labozia dia alefa tsirairay eo dia eo no atao. Tany zany no nanomboka le fitiavana ronono aloha. Rehefa avy eo moa andingana be ahako hoe maty le dadanay nisy efa tsy afaka nanao an'ilay asa teto nisy olana tao amin'ny fiainana ohatrany hoe vie conjugale nisy mivady zany nisy olana tao. Le izy zany efa ataoko hoe andingana be ahy. Andingana dia taty amin'ny efa mpianatra ny CEG zany tany amin'ny classe de 4e tany dia niverina ohatrany hoe maninona moa raha miverina manao yaourt boire indray
dia verina ortaboara nangataka tamin'ny mamanay aho zany mba hividiano machine sotro-saka ahako. Dia hoe mba hividiano machine sotro-saka za mba hanaovako an'ilay izy. Dia rehefa manana temps libre zany a, eo zany no amin'izay temps libre zay zany a no hoe manao ilay ortaboara dia mivarotra. Dia izy tamin'izay tany amin'ny 13-14 ans tany zany. Dia varotra ilay izy zany dia ilay client tsy hoe be dia be fa mety hoe client 5 aman'enina eo fa nahavitako nahafahako hoe nahazo bisikileta za avy eo a. Dia avy eo any am-pianarana lasa ianao indray ilay ohatra miseho milay kely zany hoe miantoka goûter any ankizy lasa ohatrohatr'izany ilay izy. Dia ilay izy moa noho ny tsy fahamatorana sy mbola hoe revirevy dia lany foana le fond zany e. Lany le fond dia mangataka amin'ny mamanay foana indray mba omeo fond indray aloha ohatrany lany le teo dia fa maninona nefa le asa mandeha tsara ka le izy mbola ohatrany hoe revy mahamaika. Tsy navelana an'ilay izy intsony a fa ozy izy hoe ny fianarana atao aloha fa mitady vola alao hilamina fa mianara aloha fa rehefa avy eo ihany. Tamin'izany moa zany niteny anazy hoe alao fa ataoko ilay izy fa dia tsy mety. Dia rehefa nasainy najanona moa zany ilay izy a dia najanona. Dia rehefa avy eo faniriako tamin'izany hoe hiasa amina Tikone nalaza be moa zany hoe tena hoe satria tany Antsirabe moa nareo tamin'izay. Tikone malaza indrindra raha teto Madagasikara orinasa ngeza be manao ina ty izy manao transformation laitière manao yaourt dia zany mba tiako ray andro any mba te hahita ny ohatra ny ahoana ny fanaovan'ny Tico yaourt zany. Satria aoriana moa zany rehefa satria zany dadanay efa maty io za tsy niara mipetraka amin'ny mamanay fa nisy olona nipetrahako zany. Maty koa nefa ilay olona nipetrahako zany a tsy maintsy mivadika ny tantaram-piainana rehefa izay. Satria lasa tsy maintsy hoe hitady vola ianao zany. Nanomboka firy taona indray zay? 18 ans zany. 18 ans teo zany aho zany tamin'ny année 2000 zany resaka zany a. 18 ans tamin'izany maty indray ilay olona hoe mba nipetrahako zany. Teo zany tsy maintsy nizara amin'ny fiainana hoe sady miasa mianatra. Nefa ilay izy zany atao hoe rehefa hitady vola ianao zany dia lasa tsy mety ilay fianarana moa zany tsy maintsy hoe nalamina arak'izay a. Dia nahita asa aloha zany hoe tafiditra niasa tamina zone France aloha. Izay ny asa nisy. Dia hoe alao atao. Be dia be ny demande nalefa zany a. Dia tafiditra tamina zone France anankiray tao Antsirabe zany. Dia tany amin'ny fanasana lamba nisy anahy tamin'izany. Niasa herinandro mahery tao aho valiko ny demande tany amin'ny Tico hoe mila manœuvre zareo. Any amin'ilay misy any Andranomanelatra io tsy nirarahiako ilay poste na inona fa ilay izy hoe manœuvre. Rehefa hoe manœuvre no ilaina dia ianao manœuvre ana vazaha ilay izy vazaha anglisy. Za tsy hoe mahay miteny anglisy be fa micomprendre. Dia rehefa hoe tsy mifankahazo resaka amin'ilay manœuvre teo amin'ny tanàna zany ilay anglisy dia mila olona mba micomprendre anazy. Tombony be ho anahy io zany satria hoe hanao installation ana usine manao glace ry zareo ny hanao an'ilay ice cream ireny any Eskimo sy ny karaza ireny a. Dia ataoko hoe opportunité be ho anahy ilay satria za zany sady afaka hoe nanohy fianarana nanao télé-enseignement no nianatra ihany koa hoe za taloha matahotra courant fadiran'ovana nefa rehefa zareo nampianatra ohatr'izao fitazona an'ity ohatr'izao fampiasana an'ity nahaizako zavatra be dia be ilay izy. Vita ny installation zareo 4 mois 5 mois teo a. Za zany sady mianatra nanao amin'ny ampahampotoana izay misy temps libre manao informatique ampahampotoana hafa efa hoe manao télé-enseignement zay a. Dia mahay manao CC zany. Efa se démarqué kely par rapport amin'ny zalahy teo satria zareo tsy mahay mikitika ordinateur akory par rapport amin'ilay manœuvre rehetra dia efa niavaka zany teo aloha hoe ianao zany a manomboka eto ianao ndany ianao manao CC fa toy misy atao CC. Dia za nefa ny objectif zany hoe hianatra hoe tohizana amin'ny fianarana. Iodina ny orinasa. Efa niodina ny orinasa efa avo lenta be ny inona ty izy teo ilay teknôlôjia an'zareo zany efa avo lenta be ilay ao. Dia efa tactile ny écran nefa ny téléphone tamin'izany mbola tsy nisy tactile.
dia za nefa nampianaran'le vazaha teo dia za ndray zany lasa miforme olona anao opérateur le machine glasy ny resaka eto fa mbola tsisy idiran'izay anina any a dia lasa za zany miforme olona indray a rehefa miforme n'le vazaha hoe zao ny fomba fampiasana an'ity machine ity dia za indray miforme olona dia lasa chef d'équipe moa miforme opérateur dia en tant que chef d'équipe za nanao analyste programmeur créer logiciel zany a parteran'izay fianarana nataoko ahafahako mifacilité any tasiko am'le ao sady mianatra zany miasa foana manao an'le télé enseignement ina le télé enseignement tam'izany anao informatique ka ale izy tsy CNT maty fa hafa mihitsy dia nahazo diplôme avy eo moa dia faly moa ny lehibe hoe rehefa mangataka rapport izy a vetivety kely dia mivoaka satria rapportna production le resaka eto vetivety kely dia mivoaka le izy a dia avy eo zany ina no nampiasaina tao zany le logiciel kely nataoko zany nampiasaina na mifacilité anazy ny orinasa manana ny azy a dia andingana kely am'le izy hoe nisy offre interne zay tao ampiasana mitady responsable na logistique dia rehefa hitady responsable na logistique zany tao ampiasana nanao offre interne postulé za nataoko hoe zandry indrindra parmi am'ireo fa le nampiavaka zany dia ny hoe za efa nitondra ekipa ary betsaka le ekipa netiko le izy nisy rigueur nananana tao tamin'le fitondrany ekipa na dia atao hoe mbola bandy kely ary entre guillemets ny taona tamin'izany a 24 ans tamin'izany a rehefa natao ny entretien nandalo ambaratonga maromaro ny DRH ny DG ny inona be dia be zany nandalovana zany lany tamin'le izy anao responsable transport dia finda Antananarivo ny asa nanomboka teo efa tonga tao dia nanao fianarana indray zany nanao gestion indray zany atao resaka gestion budgétaire sy ny resaka trésorerie sy ny karazany ireny télé enseignement ihany io dia le izy mipoaka ny crise 2009 iny zaho anaty manao mémoire de fin d'étude dia lettre amin'ny ainy iny sujet de mémoireko io zany nataoko fa tsy ronono tsy fromage io le izy fa ronono sy yaourt zany nataoko dia teo moa zany vadiko raha teo za efa nanambady 2009 zany mbola tsy niteraka izay satria mbola nianatra koa mivadiko teo zany nanapa-kevitra hoe ao za ody any Antsirabe ianao mijanona aty toy izy ny fianarana ao za hitady vola aloha dia atsangana ny lettre amin'ny ainy noho le nanao an'le mémoire zany dia tao amin'le mémoire hoe ala tena afaka tanterahana ihany ty zavatra ty le izy efa hoe zay nitady asa ihany dia nahita asa fa kely loatra le karama miproposé le orinasa dia tsy nazoto ny hoany aminy satria io zay hoe aleko manao ny anahako aleko miverina mody dia any atao indray le izy dia noho le mémoire iny zany dia niverina Antsirabe ny économie anay zany na volana mars zay nefa hoe déclaré chômage technique septembre 2009 nanomboka hoe anao amin'ny aina ny économie anay fa kely dia kely sisa fa zany nanao économie nanangona tena nanangona satria avant ny crise efa nirehetra hoe ndeha hividy tomobile zay dia mipoaka ny crise dia tsy mividy indray fa hoe alao zavatra hafa le vola nefa samy tsy miasa zay nefa mandany vola ny kely any zany le vola atao an-trano dia eo zany le izy hoe andao hanangana an'ity orinasy ity tsy ampy le vola tsy ampy le fonananana dia tsy maintsy nitady olona hoe miproposena anazy hoe misy an'ity zavatra ity tiana ho réalisena fa ahoana sao dia mba afaka mampindram-bola ianao anaovana anazy le olona moa isaorana anazy tena faly be izy mijery le orinasa amin'izao hoe mba nisy dia tanany tao fa raha tsisy anazy mety tsy afaka niainga le izy satria ny fonanay tsy ampy ilaina zany le olona investisseur amin'izay fotoan'izay ilaina ka ilaina moa le izy le comportement anao isan'andro koa micompte be iny misy olona vao hitanao dia zany ary tsy amme fa tsy matoky an'iny fa ilaina koa zay zavatra hoe le comportement anao isan'andro zany micompte be iny dia le olona vao niteny dia tsy nisalasala izy miheno nareo izy fa haiko tsara nareo
fa asitrika taratasy ihany de taratasy tsy midika ozy izy hoe tsy matoky fa mba pour mémoire na mele vola izy a nasiana ny taratasy a nandeha le orinasa nanao ronono amin'ny sasena toanay voalohany raha ivolana nandeha dona amin'ny poto le izy tsy nety satria ady tanana be le natao a clientanay leader price sopliantso score tena ady tanana be sady alefa taxi brosy tonga ty atao taxi ny livraison tsisy tombony décidé aloha ajanona le indray yaourt boire indray natao personnalisé daholo moa zany emballage amin'izany a nandeha be le yaourt boire tany Atsirabe ihany natao yaourt boire en sachet tany Atsirabe ihany natao fa ny olana de zao niakatra ny vidin'le siramamy rehefa niakatra ny vidin'le siramamy a de tena hitako hoe zara raha misy le tombony ny asa atao mafy be nefa le bénéfice tsy arakarak'izay efa niveau industriel ve nareo tamin'izany sa mbola ady tanana be tena ady tanana be satria olona telo zany zay ny asa tamin'izany misy olona manao conditionnement zany de misy livreur de zahako de rehefa tsy afaka le olona manao conditionnement zany ohatra hoe tsy te hiasa izy lahady na ohatra zany de zany manao an'le izy de tena zany manao anazy eo zany le izy mbola lavitra be any industriel zany ka de avy eo zany le izy hoe najanona indray koa io satria hoe kely de kely ny tombony a raha hovaina le qualité de hoe io indray le gasy manao zavatra amboalohany tsara de avy eo aratrina de naleko najanona de nianatra nanao fromage za marina hoe niasa tamin'ny orinasa hoe agroalimentaire be ronono fa nen'zareo tsisy idiran'izay na fanaovana yaourt hafa be tany amin'ny glasy moa zay vovo-dronono 100 ny asa fa tsy ronono velona tao zany vao monsieur documenté de namaky boky de nijery internet ahoana fanaovana fromage teo nanomboka hoe manao fromage zay 20 litres 30 litres par jour de mitady marché hivarotana an'ireo de mitombo tsikelikely de taty amin'ny 2011 taty efa nangiany Ipgan tsy vity ty fa aloha mitady asa nefa izay le izy de aloha hoe retana fa sao de mba anina ihany fa ohatra mety hisy fanantenana hoe maninona reo hafa reo mbola mijoro de maninona moa zany tsika no de tapakely ianao eo de inona ny lesina tena hitanao hoe tokony nahatonga anao naharitra an'izay zavatra rehetra ny diavinao zay le izy aloha zany lesona de zao hoe faharetana de fanantenana hoe manantena zany ianao hoe l'espoir zany hoe zay le izy hoe mila miaritra de mila manantena de miezaka manao an'le izy hoe arak'izay farak'izay maximum vitanao amin'le qualité zay zany le izy nanomboka tamin'ny firy taona ianao nanana an'izay objectif zay za efa hatraminokely no efa tia zavatra hoe qualité mpianatry ny EPP za zany hoe école privé aloha tamin'ny voalohany fa rehefa sahirana ny ray aman-dreny de navady ny EPP de rehefa tany amin'ny EPP zay de zay efa le teneniko anao tary aloha hoe mitady vola mpianatry ny EPP zay fa zahako ny anahy cahier suffren le tsy haiko raha hainareo le anisan'ny qualité tsara qualité tsara suffren de stylo za tsy maintsy hoe Schneider na Staedtler vidy zavatra zany de za mividy zavatra hoe qualité tsaingitraingitra ve zany tsaingitraingitra misy fiteny anankiray zay moa hoe tsy de tena mpanan-karena loatra ianao ka afaka hividy zavatra hoe ratsiratsy kalitao matetika le izy zany mipetraka foana io amin'ny zavatra rehetra hoe tsaingitraingitra ny qualité fa sady confort no économie zay zany raha zany ho notaniana de zay sady confort ny économie io satria misy fitenitsika malagasy hoe kahihatra ny lambe raha zavatra qualité izy sady maharitra ny fifaliana ho anao ohatra manome valeur ho anao koa zany kamiany ny sahirana io zany le kamoany sasatria ny ihany fa le hoe le kahihatra ihany ny lany be de niezaka ny hoe nanao zavatra hoe zay fantatranao zany sy ny hoe sy ny sisa malaza be zao ohatra hoe raha fromage ny resahana 99% mpanao fromage fahalalako anazy tamin'ny teo aloha fa zao mety efa niova kitay no ampiasain'zareo za ndray zany eritreretra hoe manahirana be le mampiasa kitay
ikeko hoe ekônomika ny kitay a fa manahirana le fitadiavana azy a manahirana le fampiasana azy a de ny anahy charbon ampiasaiko avy eo mivadika gazy tateo reny de hitanao am'izay zany le izy hoe ny anahy zany plutôt kokoa hoe any am'le manatsotra azy kokoa na de lafo ara tsy mampaninona zay le izy saika navaly amin'ny fanontaniana ie de mitodika kely aty am'le resaka fandrarana sy ny tontolon'ny ronono sy ny agroalimentaire zany zao de inona indray ny lesina tena hoe azonao tao anatin'io fandrarana sy ny famokarana io le izy aloha zany resaka hoe tontolon'ny agroalimentaire sy ny ronono no mizara maromaro le lesona raha ny tena lesona be de hoe ny fifaninanana mihamafy be zao a de rehefa tena hoe mafy ny fifaninanana de ny olona zany a maromaro ny critère apetraka amin'ny mpanjifa hoe reto ny tadiavina mila qualité izy mila prix izy mila zavatra maromaro ohatr'izay a de ny lesona tiana atao zany hoe mila manao zavatra hoe professionnel ianao matianina zany fa tsy hoe manaonao fotsiny zay no hitako hoe lesona ngeza be raha fitiniko fohifohy izay fanontanianao zay fa manahoana indray ny fivoaran-tsena amin'io sehatra mivoatra be raha ohariko manokana hoe fromage ny resahantsika eto moa zay koa le domaine anay a taloha zany fromage zany atao hoe produit de luxe aingitraingitra fa am'izao fotoana izao raha tany amin'ny fanombohanay tamin'ny 2010 ny tena nanao fromage sy izao 2025 zao 15 ans de différence zay a am'izao anao raha mamonjy fety ka tsisy fromage io de ohatrany hoe fety tsisy gâteau zany ohatr'izay zany fijeriko anazy hoe efa tafiditra ao anatin'ny andavanandron'ny olona zany ny fromage am'izao a zany hoe mivoatra foana ary le izy ny olombelona mitombo isan'andro nisany a dikan'izay mitombo foana koa mpanjifa zay zany no hitanay fa mila fotsiny zany ianao maharaka hoe inona indray moa zany le demande ny mpanjifa am'izao de zay le tokony hoe atao a ianao ihany koa afaka miimpose hoe misy an'ity vokatra ity koa ho atao afaka mbazaranao chiffre ve zay momba n'io tontolo io le chiffre ohatra malalaka loatra le fanontanianao tsy haiko hoe azonao ohatra hoe manahoana ny consommation ana fromage eto Madagasikara eo amin'ny firy tonne isa-taona eo ay raha zay a le izy ny données tena exact aloha tsy ananako fa ny fantatro fotsiny de ny hoe Antsirabe no atao hoe faritra mamokatra ronono betsaka indrindra eto Madagasikara de raha ny réseau manodidina anahako a sy izay fantatro zany a satria misy tsy milaza marina daholo le olona rehefa anontaniana fa manodidididina ny ataoko hoe any amin'ny 80-100 000 litres ronono isan'andro zany no ataoko hoe vokatra raha ny région Vakinakaratra Ray Manontolo fa amin'izay 80-100 000 litres zay a miparitaka be zay misy hoe amidy ronono sotroina misy hoe le amidin'olona le eny amin'ny café sy mofo reny misy le transformé ny transformateur ohatra anay sy ireo namana hafa ireo de le izy ny zavatra tsy karotro fotsiny ohatrany hoe tsy tena raha le feo henoko taloha tamin'izaho mbola niasa zay nananako données hoe zao litre ny ronono sy le am'izao ataoko hoe raha 5-10 taona zay zany ataoko hoe zara raha nitombo le famokarana ny antony de zao zany hoe mbola vitsy le tena hoe manome antoka ohatranay le mpanodina zany manome antoka ho an'ny mpiompy reny hoe misy lalam-barotra zay rehefa hanao an'ity zavatra ity de le ohatranay mbola somary vitsy a no sady tsy tena hoe mitombo be fa miplafonina amina volume zany rehefa tonga amina fotoana ray zay le izy malalaka nefa le tsena atao hoe tera atao hoe malalaka somary asa sarotra be le asanay io zavaiko kely hoe io na mahasarotra azy ny asa samy manana mahasarotra anazy daholo a fa le asa amina ronono mihitsy zany no hoe tena délicat be io izy io zany mizara 2 taona aminay misy embimbola anao a be de be ny matière première fa ny tsena tena tsy mandeha misy enim-bolana indray a kely matière première fa ny tsena mandeha de ozy izy ny gestionnaire sy ny sisa hoe tsotra be ne zany
produira betsaka ato de atao varotra fotsiny fa tsy tena mety an'izay le izy. Tsy afaka tehirizina izy. Azo tehirizina izy fa mila zavatra be da be. Ny fitehirizana azy zany moa de transformer no fromage izy. Une fois izy avadikanao fromage de midika izay mila ny trésorier-nao zany na le vola mihodina aminao mila matanjaka aloha satria vadika stock ny volanao. Ny faharoa le izy mila toerana manaraka ny fenitra kokoa zany hoe manaraka ny norme zay vao afaka hoe tehirizinao satria ny any ivelany afaka tehirizina hatramin'ny 3 taona ny fromage. Fa eto amintsika tena mila fahaiza-manao sy ny mila toerana tena hoe manaraka le norme tadiavina vao afaka tehirizina zay de mila fikarakarana koa izy nefa amin'izay. De ny olantsika indray nefa le tsena eto tsy tena manome lanjany le fromage hoe efa tena affiné zay. Fa ny antsika eto ny fahazarana fromage hoe vita 2-3 andro de amidy. De rehefa me prononcer kokoa le goût me mivoaka kokoa le fromage fromage izy de mety tsy tian'le olona le izy. Zany hoe mbola misy fampianarana ataony amin'izay. De izay zany no ataoko hoe olana be aminay mpangaraha amin'io zavatra io hoe mbola mila sady miezaka ny tady an'le système zay no ezaka ny hoe hanao zay ahafahana manatanteraka le fitehirizana ela amin'izay fotoana izay mba hoe afaka mividy ronono betsaka. Le tsena nyfanontaniana teo ankoatr'izay hoe manao ahoana le tsena rahainao mizongler an'izay zavatra izay de malalaka ny tsena. Tsy hainao mizongler an'izay de mety ho fahity vetivety kely ianao. Fa araka ny teniko tary aloha moa hoe ny isan'ny mpanjifa anie mitombo foana. Dikan'izay zany misy azo antenaina ihany io na ny eto an-toerana na ny ivelany. Za manokana mahita hoe ohatrany hoe tsy de tena mahazo lanja zany io secteur agriculture sy fiompiana sy ny sisy eto Madagasikara nefa le izy tena ilaina. De manao ahoana ny fahitan'ny Serge zany tena marina tokoa hoe tsy de mahazo lanja ve de inona ny hevitrao raha ohatra hoe oharina amin'ny secteur numérique zay tena hita manomboka miroborobo be. Le izy aloha ohatra ny disoky le hoe tsy mahazo lanja. Manana ny lanjany izy fa ny olana le mpisehatra no tsy tena matotra manao anazy. Tsy hipetraka ho mpanodina fa hipetraka ho raha hipetraka amin'ny placen'le mpiompy. Ataontsika hoe tsy ampy le vokatra eto, le vokatra. Raha ohatra ka hoe misy orinasa ngeza be eto maromaro manafatra vovo-dronono satria tsy ampy amin'ny filanjareo ny ronono vokatra eto amintsika. Raha hitsofoka zareo ohatra hoe haka ny ronono velona eto de tsy maharaka amin'ny filany zay. Dikan'izay zany de lasa manafatra izy. Ho anay le mpanodina fromage ampy anay le ronono eto. Fa raha amina vokatra hafa zany ohatra hoe ronono amin'ny brique, yaourt tena tsy ampy le vokatra. Dikan'izay le izy le olona misehatra amin'le fiompiana mihitsy no manao an'le izy ohatran'ny ambokambon-javatra fa tsy tena hoe mivelona hoe anao matihanina amin'le izy zany zay no hitako izay. De raha ny hevitrao eto mieritreritra an'le ianao tamin'ny tanora zany de mitodika any amin'ny tanora tsika hoe inona no zavatra tena tokony hitandremana na tokony himasona rehefa miditra ao anatin'io sehatra io. Raha ny amin'ny sehatra ny ronono aloha zany izy io zany za miteny ho an'ny zay hitsofoka hoe rehefa manao manaova zavatra tsara de manaova zavatra betsaka satria io raha anao kitotoa ianao de raha anao zavatra kely ianao kely zany anie arak'izay mahakely anazy zay tsy de misy tombony izy fa tsy de hitanao loatra le impactany zany hoe ty le tombony. Fa rehefa manao betsaka ianao misy olona miompy zao aminay manao zavatra betsaka izy vitanao hoe tena misy vokatra io. Fa ny mahavoan'ny tanora sy ny olona ataoko hoe tsika malagasy rehefa manao zavatra manaonao fa tsy tena manao. Raha lazaintsika hoe 80 isan-jato tantsaha mamboly miompy fa rehefa tena manao recensement ianao fa aiza le atao hoe fambolena aiza le atao fiompiana zavatra kely de kely le izy ka hoe
iainana fotsiny le izy fa tsy hahafahana hoe iainana tiako tenenina hoe zara raha mahavelona n'le fianakaviana ray fotsiny fa tsy afaka ny hoe andeha lavitra be tsy afaka zay mahatonga atsika hatramin'izao mbola hoe manafatra vary ohatra manafatra zay vovotry nono lazaiko zay dia ny afatra ho an'ny tanora zany dia zao an'izay mbola sehatra ao na tanora io na efa lehibe io na ahoana rehefa anao dia manaova vision ngeza fa aza mivize zavatra kely zay zany anahy ny hitako satria rehefa mivize ngeza ianao a mivadikevitra any any reo industriel ngeza be reo hoe andao fa rehefa misy vokatra ry nisy tamin'izareo reo namana niezaka nanome lanja hoe mpandraraha mitovy amin'ny tena zany fa zareo fa level ambony be hoe ndao ary omena lanja le piopy a fa ny olana le piopy le olona le mpandraraha eo anelanyelany zany hoe le collecteur indray no manimba le fiariana amin'le izy a kitiany indray le vokatra dia lasa tsy tian'le orinasa lehibe zany hoe tsy ao le qualité dia aleo mba hisassurena n'le vokatra an'zareo dia aleo no manajanona an'iny dia vidy vovotry nono izy le zany rehefa manao zavatra dia hoe ataovy qualité le izy ny qualité lafo kely ny bénéfice fa le izy mandeha lavitra ny zavatra qualité fa zay manko mandisy foana n'izay mpandraraha zany hoe mitady foana hoe ahoana ny azahoana bénéfice betsaka isa moa tsy hitady an'izany fa ny tokony lanjalanjaina izy roa hoe ahoana le andehanana lavitra dia raha ty le bénéfice dia raha andeha lavitra dia mbola mandeha lavitra be io zay le mametraka le réputation zany zay fa mandiso an'ny tanora zany a na zay mpandraraha tsy tanora ara dia eo amin'izay hoe sitrany ahy hoe alors rangahy ataon'izao ty dia zay Serge zany alohan'ny Serge qualité toy izay hoe quantité tena zay ny anahy le izy misy kitotoa ataon'ny mpiara-miasa aminay aho nefa zay miezaka miteny an'zareo hoe za miteny an'izay foana hoe raha ry zato ny tombaritra azoko zao amin'io qualité io ka raha miaina 50 nefa tsara ny qualité zay mety amiko zay ny anahako fierté personnelle zany iny sady fierté ho anay zany iny hoe tena hoe nanao zavatra qualité ianao a dia tena tsy voavidy vory zay amiko fa le izy mety hoe mandeha be le tsena fa le zavatra tsy ao le qualité dia tsy mahamenatra ary mety teny hoe za le manao an'io verina kely ary amin'ny voalohany a izany satria manitikitika ana le izy ny olona tena na tonga anao ohatran'izao indrindra nitoetra ny olona na olona anankiray ao an-tsainao le izy fusion maromaro fa tsy olona ray zany hoe ny tontolo manodidina na mpianatra aloha nisy avy amin'le teo amin'le fiarahamonina nisy anay a dia tany amin'ny toeram-piasana nisy a dia mifijerevana an'le zany hoe niova tsy kelikely teny zany fa tsy tonga dia za zao le izy fa teo amin'ny fiarahamonina aloha zany nahita hoe inona ny lesona hoe inona ny zavatra nisy teo amin'ny ray aman-dreny a dia inona ny lesona tokony ho raisina tamin'izay teo amin'ny mpiarahamonina teo amin'ny tanàna hoe inona ny tena nisy dia inona ny lesona rehefa niasa indray ianao dia nahitako hoe inona ny lesona dia avy eo rehefa nanomboka nandrarako dia nijery mpandraraha dia nahita lesona dia ny fitambaran'ireo zany hoe tsisy hoe tena olona ray zany hoe ianona no natonga na ohatr'izao fa le zavatra ny ainana no nitambatra dia nahazonan'izay ilaina ve ny coach sa ny mentor le izy amiko a le fifandraisana amin'olona ilaina fifanakalozana zany no teny ilaina le hoe coach na mentor a mety lasa ohatran'ny hoe borné amin'le olona mialatsiny amin'izay ohatran'ny hoe borné amin'le olona ray iny ianao fa ny ilaina tokony hoe mijery karazan'olona be dia be ianao dia misintona lesona zay zany no zavatra tokony atao ohatra mijery mpandraraha ray ianao a dia miezaka ianao raha tena mba mijery par apparence ianao zany aloha hoe inona ny lesona tsara azo tsoahana amin'iny olona ray iny tsy maintsy misy ao dia raha manana opportunité moa ianao hiresaka aminy a dia ararotina hoe
inona mba conseil anao mba tsy andehanana azy satria zay no mahavoa zany hoe le tsy firesahana zany no hitako hoe fahavoazana be fa raha misy firesahanao dia mba au moins zany ianao a tsy nanao ny adalàna zay mety lalovany intsony zay le izy mikasika an'la fandrarana sy ao anatin'ny tontolo misy anareo ihany a nareo ve amin'izao manomboka manao digitalisation dia ahoana ny fandraisanareo an'io tontolo numerika io a amin'ny resaka ronono zany izy io ny digitalisation tena mety foana amin'ny fandrarana rehetrarehetra fa resaka question ana investissement zany za mpivoaka any ivelany dia manao visite d'usine any any ivelany io ohatra efa tena digital be le izy a fromagerie anankiray ohatra manodina ronono any amin'ny 100 000 litres par jour fa efa olona ananky-enina ihany no miasa ao efa sur machine tablette dia tsy dia automatique daholo dia misy ferme ngeza be tsy tena hoe ngeza be fa ferme na 300 vaches laitières olona ray ihany ny ao robot daholo dia sur l'écran dia etsy fotsiny fa actualité ve zany par rapport à Madagascar raha mety le izy fa miankina amin'ny vola sisa le vola zany no olana fa le izy amiko azo akambana foana leo ny digital arany izy hitako hoe sur kokoa ianao amin'ny qualité dia namantsy nieritreretiko hoe mora be le main d'œuvre eto Madagascar dia amina niveau hatramina niveau anankiray zany aloha ary mampiasa olona zay vao mandeha miditra amin'naty industrialisation satria industrialisation dika hoe vola be mila totinao anatina machine industrielle anankiray misy pour sy misy contre reo ary marina ny anao zay hoe tany Europe daholo moa ny ankamaroan'ireo zavatra nytanysaiko reo any Europe lafo main d'œuvre fa satria mamila fila le olona misy hoe efa tsy te-hanao an'le asa ntsony le olona fa miaingitraingitra sy ny sisa dia eto amintsika mora ny main d'œuvre fa le conscience indray koa mbola mila hoe ahitsy tsara le olona zany a mba ho intègre tsara le olona mba ho conscient amin'ny zavatra ataony satria lasa sady lany fotoana no very vola ianao rehefa metehatra loatra hoe mora ny main d'œuvre eto dia aleo ataon'izao ohatranay zany taloha raha hoe 100 isan-jato tena hoe ady tanana ny natao dia izao ataoko hoe efa somary tsy izay intsony efa semi industriel zay zao zany hoe efa misy apahany maromaro efa machine manao anazy fa mbola menay lanjany foana nefa le ady tanana ie fa le zavatra hoe mba ho sur kokoa zany ianao amin'le azona qualité ezahanay reny ho automatisena dia manahoana nefa ny vina amin'io sehatra anao eo le vision lavitra be le izy nitanjona zany dia ny hoe ho larana voalohany aty Afrika amin'ny fanodinana ronono tsy mora zany tsy mora zany nefa ny rehefa tsy mbola mehezan'olona tsara le raha tsy mehezan'olona le vina dia kely loatra zay amiko fa ny vision anay zany dia zay hoe numéro 1 aty Afrika amin'ny transformation raha eto Madagasikara zany a fahafantarako dia zay no mamokatra fromage betsaka indrindra fa tsy zay le tena tanjona fa ny tanjonay dia ny hoe mamokatra betsaka sady mamokatra tsara no mi-inspiré an'zareo zay mbola te hisehatra ao mitodika any amin'le anao mpandrara sy chefina orinasa indray a ahoana no toetra hitanao hoe tena mahomby a na ahafahanao tonga amin'ny toerana misy anao zao le toetra mila ananana misy toetra anankiefatra mila anana mpandrara ny mpandrara zany aloha hoe leader izy le mpitarika leader zay tsy baiko fotsiny fa izy ny tokony ho fitaratra hoe ndao dia miara-manao dia manitry zay zany le toetra ray voalohany tokony ananana aloha manana le vision hoe hoaizy tsika fa tsy hoe andeha sans direction hivoaka ny trano ianao dia hoe hoaiza dia hodikodina eo dia mody fa mila mipetraka mazava hoe ry le tanjona ny fahatelo hoe mila manana fahasahiana zay no mampiavaka amin'ny mpandrara hoe ny olona rehefa manao zavatra ny olona tsy tena mpandrara dia mila zavatra sur izy zay vao manao
fa ho antsika mpandraharaha zany a ny atsika rehefa hoe ndao atao le izy de atao le izy de zay zany le fahasahiana hoe mila apetraka izay de ny akoatran'izay fahasahiana zay hoe mila manana faharetana satria rehefa tsy manam-paharetana ianao misy zavatra ny tsy azo vetivety fa elaela de ny farany hoe tsy olona morakivy hoe iabandona hoe io manko zany isan'andro san'andro tsy maintsy misy tsy haiko aloha fandrarana inona ny hoe tsisy problema zany fa isan'andro tsy maintsy mamaha olana foana ianao de le izy ny zavatra tokony atao fotsiny de hoe tokony tsy hiverina le olana mivahinao iny amin'ny manaraka fa mety olana hafa indray no atrehana zay zany le izy hoe fitarihana fahasahiana de le zay le resaka hoe fijerena hoe vision zay a de tsy miabandona zay zany aiza ho aiza tamin'ny zay zavatra nylalovanao zay a no tena hitanao hoe challenge ngeza be lehibe indrindra de ahoana nataonao tamin'izay isurmontena anazy tena mafy indrindra tamin'izay ngamba de resaka problemana trésorerie nisy fotoana zany tena hoe zay tena mafy hoe rehefa tsy maty tamin'izay le orinasa de za mano hoe tsy maty tsony izy mbola tsy tena raha ohariko amin'izao zay mbola mety 10% amin'ny situation anay amin'izao zay raha tamin'izany nanana olan'izay satria ny vokatra ny fokarina tsy nety a ny trésorerie tena hoe tena lavaka be a tena hoe kivy de natao moa zany de hoe vavaka ny tena kristianina de ny vavaka zany no natao ny tenin'Andriamanitra moa ny hoe fihevitra tsy fihevitrareo lalanareo tsy mba lalako ozy izy de ny vavaka de nangataka tolotsaina tamin'Andriamanitra moa zany inona no atao a isaorana anazy le izy fa zavatra tsy nieritreretin'ny saina mihitsy raha kajikajy matematika le izy de tena tsy lôzika le izy fa nefa nisy olona atao zany napetrehany ty olo ty ataovy an'izao ty olo ty atsoy de io manome solution anareo de rehefa résolu teo le problème de voavaly izy de zany hoe nanome vola zany le olona zay vola le olona nanome vola nampindram-bola le olona zay olona tsy eritreretinao mihitsy hanome volanao zany ary le volany tadiavina tsy kely fa ngeza be de teo zany no ataoko hoe tena mafy teo ny akoatran'izay be de be ny olana fa manana espoir foana zany miespere foana zany hoe inge hitsikitsikina io rehefa ao aorianao hitsikitsikina fa alao tadiavina foana ina solution ianao miresaka fivavahana io de za zavatra mahita hoe efa maro be koa nefa ny olona tsy mihinan'Andriamanitra amin'izao hoe atezana zareo de tena ilaina ave ny fivavahana nefa rehefa mandraraha io samy manana finoany tsy azo terena ny olona za zao tsy afaka aniry anao hoe zao fa ny finoana samy manana finoana izy hoe izy zao tsy mino hoe misy ny zavatra ohatr'izao fa hoanahako sy izay mpandraraha mety mitovy fijery amiko de tena miteny hoe ilaina io ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe raha miray amiko anareo de amobe fa raha tsy miray amiko anareo de tsy zay hoe tsy mahavita ninninona zay le zany amin'ny maha kristianina de ho an'ny tsy kristianina aloha tena nanienao an'izany ary tsy teny fa ho an'ny kristianina mienao an'izany izy faly be de ho anahy manokana tena ilaina le izy ie ozy izy ny tenin'Andriamanitra moa hoe sasapoana ozy izy ny mpanao ny trano rehefa tsy izy ny manao anazy ie de ohatr'izay koa ny amin'ny fandraharana raha zany no notaninao ary inona ny hery na toetra eritreretinao atao ilaina amin'izao zany a mba hahatratraranao an'le vina eritreretinao hoe any Afrika io manomboka izao mandrapatonga an'izay inona ny eritreretinao le izy finoana ka finoana finoana foana miainga amin'ny finoana io hoe mino aho fa vitako ohatra ianao zao hoe ianao zao tia moto be mandeha ny compétition de ozy ianao hoe vitako io fa za no voalohany io rehefa tsy ianao tenany mihitsy ianao no tsy mino de fa eo de fa raiky 0 baolina ane fa rehefa mino ianao zany hoe je peux de zay le izy de arakaraka ao sisy io
io nge mainga amin'ny finoana daholo na mino an'izy aleola na mino an'izy na tsy mino an'izy dia izay le izy ho anazy zany resaka finoana ny anahy nitondrako anazy hoe vitako dia izay no atao dia le izy tsy hoe iza ny faninanana fa ianao maliny ny faninananao androany indray anao meilleure version anao nge no avoaka fa tsy hoe izy akory ia dia raha hoe averina départ ohatra mihitsy ary ianao mbola misafidy io lalana io ihany ve ianao tena misafidy an'io lalana io a ko raha averina ohatra hoe tsy haiko moa le famaritana an'le ahotra tianareo teneny no ahotra amin'ny fahalalana sa ahotra amin'ny resaka arabola sa ahotra amin'ny resaka ara-pitaovana sa inona fa na inona le ahotra famaritana an'le ahotra apetraka reo a dia miverina amin'io a satria izao misy rojo-piariana ngeza be zany eo anatiny ao izany hoe mety zany hitanao eto fa ao ambadika koa raha amin'izao fotoana izao misy fianakaviana ataoko hoe tsy latsaky ny arivo mahery noho ny fisian'le laiterima amin'ny aina dia mivelona zareo raha ny situation misy atsika amin'ny firenentsika amin'izao a dia tena hoe sahirana dia raha asainao verina hoe hifidy asa hafa ve za sa hoe hanao an'io dia ozy hoe hanao an'io na mafy ary eo satria fifaliana lehibe ho anazy zany no mahita hoe noho le zavatra kely nataoko a dia misy olona afaka mivelona afaka matoky izy fa mbola afaka miaina tsara sy mitombo ny zavatra ataony omeo conseil hoe ny ankizy satria anisan'ny olona tena ezahantsika sensibilisena moa zany dia ny ankizy na ny tanoranora kokoa raha te hisehatra ao anatin'io tontolo io conseil kely vitsivitsy fotsiny ny toro-hevitro meko ho an'ireo zandry na ho an'ireo zoky izay te hisehatra amin'io dia izao hoe ny resaka sakafo a tsy ho matin'ny teknôlôjia zany ilaina foana izany dia le zavatra ataon'ilay toerima amin'ny aina misehatra amin'ny resaka sakafo mandehanderaka Madagasikara fa mbola malalaka be Madagasikara dia za zany miteny hoe mitsofoa amin'ny resaka fambolena sy fiompiana fa rehefa tafatsofoka ao a mety foana io ary io tsy voatery ronono le sehatra fa be da be ny sehatra azo atao io tsika manafatra vary efa hatrany amin'ny 400 000 tonnes farany manafatra siramamy tsika tsy akijanona nefa afaka ambolena fary eto be dia be zany le sehatra azo hitsofohana fa le izy ny afatra dia zao hoe manaova aloha na dia kely ary fa rehefa hitan'ny olona ny fahavononanao a afaka misy mpiara-miasa tonga foana eo a ary rehefa manao dia ataovy matotra le izy fa ny olona raha hiara-iasa tsy misafidy ny hiara-iasa amin'ny olona tsy matotra zany fa hamatorana zany apetrao a dia ny fahavononana apetrao le professionnalisme na dia atao hoe kely ara le izy fa tsy haiko izay nge majinika kely tsy izay fa dia ny kely dia efa apetrao le izy za vao nanomboka anao ny asa io dia nyfanontaniako voalohany hoe dans 20 ans nahoana daholo a firy aminay ireo izay mitovitovy ireo a no lasa industriel dans 20 ans tsisy atreto na afa-tsy izay rery fa ohatrany hoe mijanona amin'ny zone de confort rehefa mety fa aloha ilamin'io amin'izay dia izay ny conseillako zany hoe manaova dia rehefa tsy anao ny ianao misy anao dia marary fo be tsika rehefa mivahino ny tonga fa nefa tsika manana tombony dia manaova dia ataovy matotra fa tsy maintsy misy olona mijery ianao izay ngamba ny toro-hevitro misy an'ny Serge ny teny teo hoe mandeha makany an-dafy matetika dia matoa moa zany mandeha any an-dafy dia efa misy système management mipetraka ao anatin'ny orinasanao dia ohatrany ahoana ny fomba figerenao d'une manière générale le rafitra ie le izy zany apetraka le rafitra hoe satria izay mifandrarahana le izy raha ianao rery a tsy handeha lavitra aloha raha hoe tsy handeha lavitra ianao raha ianao rery satria zany ianao tsy afaka anao aiza fa ao foana ianao nandalovana izany ho anaty aloha hoe za rery daholo nanao an'io rehetrarehetra io fa rehefa avy eo amin'izay a hoe tsy ho tia tena fa sady vidin'ny liberté anao zany ianao no ame asa ho an'olona ianao dia apetraka zany le izy hoe asiana rafitra zany hoe structurena mihitsy le entreprise lafo manao an'izay a
fa nefa raha dia voatra ianao tsy maintsy mandalo amin'izay tsy maintsy mandalo amin'izay. dia structurena ilay izy dia ametrahana confiance ilay olona sy na traçabilité daholo ny zavatra atao dia amin'izay fotoan'izay ilay izy a mety misy zavatra tsy tena hoe tomomba anao fa au moins efa misy zavatra azonao apetraka eo dia miankina amin'ny conscience n'ilay mpiara-miasa aminao indray zay a raha tena conscient izy tokony tsisy olo anao zay ilay izy dia zay ilay rafitra zany dia zahana ataoko hoe tsy ho ara 2 volana tokony handeha foana ny ao. Inona ny conseillenao an'olona raha ahafahany manatsara an'izay délégation zay? Fitokisana aloha zany no ataoko hoe zavatra ngeza indrindra hoe mametraka ianao hoe matoky an'ireo collaborateur anao ireo ianao. Ilay fitokisana tsy midika hoe ao dia izay ataonareo fa mametraka fitokisana ianao nefa koa ianao mametraka hoe arahanao maso ilay izy fa tsy hoe navelanao fotsiny eo. Dia izay zany ny anahy ny conseil omeko hoe omeo fitokisana ilay mpiara-miasa asivo kosa nefa contrôle dia mba meo fankasitrahana koa izy rehefa misy zavatra vitany fa tsy hoe na manao na tsy manao dia mitovy ihany. Izay zany ny conseillako. D'accord. Fanontaniana napetraky Rajarajo Anarivelo. Ny fanontaniana dia hoe natao amin'ny teny frantsay ilay izy hoe est-ce que l'espoir est un luxe? Ie, ny espoir aminahy tsy luxe ilay izy fa ilay izy tokony ilay izy zany a izay hoe fanantenana mantsy zany tsy napetraka ny hoe zavatra hoe tsy haitraitra zany fa miankina amin'ny tsirairay zay. Rehefa ianao tsy manantenany ianao zao tato ato hitako hoe miespérer ianao hoe d'ici fin d'année ianao mety efa morphologie hafa mihitsy hitako. Ny espérer an'izay ianao a tsy luxe izay fa mila finiavana avy aminao zay. Za zao raha mieritreritra hoe andeha hanaradia amin'ny fenitra ohatra mandeha kotrana koa espérer efa raisy 0 sady raha fa manantena hoe ho vitako dia amiko ilay izy tsy hoe luxe fa azony tsisy barrière zany hoe rehetra any no afaka miespérer fa ny toetrany tsirairay zany no mamaritra hoe afaka manana espoir ianao na tsy fa tsy hoe ny situation anao zao dia hoe za efa tsisy espoir intsony fa dia efa io zany ny aoko. Zay zany ny amiko ilay izy. Dia ahoana indray raha olona efa tena tapidalaka le tanteraka na hoe tsy nisy nampianatra an'izany miespérer zany, inona tokony ataon'ireny olona ireny? Ilay hoe ilay izy aloha zany raha misy olona hoe tapidalaka le ohatran'ny hoe tena kivy tanteraka any amin'ilay situation mila fampahirezana izy. Ampahirezana izy a dia hoe io mbola afaka mivoatra foana fa tsy voatery hoe tsisy miala tsiny amin'ilay fitenina zatovo be hoe tsisy fika. Tsy izay hoe tsisy fika fa misy azo atao foana rehefa mbola izy tenany zany no ampahirezana aloha hoe afaka mbola hovaina eo. Ie. Wow. Mamelombelon'aina be le zavatra tenenin'ny Serge fa afaka mametraka fanontaniana amiko koa ianao? Raha za zany no mametraka fanontaniana aminao dia hoe raha ianao no eo amin'ny toerako indray inona zany ny zavatra fanatsarana tianao atao amin'ilay toerana amin'ny aina? Voalohany aloha zany tsy mbola azoko tsara tsaina le ABN-le industrie ny fantatro hoe ngeza be le izy satria sakafo ary fantatro hoe olona maro be no mila anazy ary mahafinaritra anahy le idée an'le hoe Afrika ny tanjona fa tsy Madagasikara fotsiny satria eo fotsiny dia efa mipetraka avo be le limite zany. Angamba ny hanatsarako anazy dia mipetraka eo amina toerana industrielle efa nandalo tamin'ilay lalana dia ianao moa teny teo hoe tsy dia tsara loatra le hoe maka coach na mentor fa amiko indray nefa tsara mandalo amin'ireny olona ireny satria ireny efa nandalo tamin'ilay zavatra rehetra ny sedranao dia afaka miconseiller tsara anao ihany izy. Mety hoe diso ny fomba fiteniko anazy fa le hoe centré amin'olona anankiray manokana ny tsy mety izy ka ianao. Dia amiko izao ary mitovy koa tsika Serge satria za koa mpandeha mitsangatsangana makany ivelany matetika
ny antony dia hoe ry zareo ary ny anahy indrindraindrindra Afrika ny alehako fa ny anahy indray tsy Europe satria ilay Afrika mitovitovy kokoa amin'ny Madagasikara raha hivoatra isika dia ohatratra ny zareo kokoa dia amiko ngamba hoe maninona raha mandalo maka exemple amin'ireo compatriote ireo sud-africain ireo satria ireo no mitovitovy kokoa amintsika dia na ny resaka tarifa sy ny vidin-javatra ary hitovitovizina amin'ny Madagasikara mihoatra ny hoe any Europe dia maka exemple amina success stories efa nisy tany na miditra amin'ireny chambre d'industrie de commerce ny zareo ireo zany zay zao no hitako hoe afaka ataon'ilay trima amin'ny aina koa fa efa hitako hoe zavatra be dia be ny zavatra en cours amin'izao ataon'ny le trima amin'ny aina fa hitako hoe mety afaka ianarana koa zay sotra amin'izay valiteny zay zany hoe lefan'izay le fanontaniana tiako apetraka aminao dia misy tiako ahitsy kely tsy ratsy no maka tsy ratsy akory le hoe mentor fa amiko aloha fa io samy mana fijeriny ny amiko ny tena très important dia ny hoe fifanakalozana ny hevitry ny maro mahatakadavitra ozy izy le fitenenana point de vue samy manany azy point de vue anao hafa ny point de vue ako hafa dia ireny no atambatra fa tsy ratsy koa ary tena ilaina no mijery hoe iza ilay olona efa sehatra ohatranao Europa no teneniko to efa nisy maromaro tao Afrika nandehanako ohatra hoe tany Sénégal zao efa nijery hoe ohatra hoe zany transformateur any Sénégal zany transformé 90 000 litres par jour zareo fa ny zareo vovotronony ny akamaroany yaourt koa ny tena produit ataony fa tsy fromage fa efa ahafahanao maka inspiration reny dia zay moa zany le izy teo tsy ratso tena tsy ratsy ary io tsy voatery hoe mpandraramina ronono le resahana ianao zao mandraramina zavatra be da be hoe numerika resaka biby resaka tsy fantatro hoe inona koa le fandrarahana hafa fa le important dia ny hoe le toetra zany sy le toetra le mpandraraha mihitsy sy le hoe le mba mety lalana kely hoe tsy lalana kely fa hoe lalana mety hoe ty misy lalana mety mahasoa an'ire ty misy ohatr'izao zay le ifanakalozana afaka mametraka fanontaniana koa ianao ho an'le vahintsika manaraka inona ny vokatra malagasy tena tianao jifaina sy inona ny vokatra malagasy tena tianao jifaina zany dia inona ny antony leo amin'le resaka hoe efa le fandrarana efa hatramin'ny kely no natao dia ray aman-dreny moa dadanay zany todotry fahasalamana dia avy eo moa zany izy maty efa maty izy dia tsy maintsy hoe mijanona zany le fandrarana tao dia avy eo moa zany zay lasa mipetraka taman'olona satria za mananjoky za sy ny zoko zany niara-mipetraka taman'olona dia tsy nitoy kely le fandrarana teo fa mijanona amin'izao satria nisy niantoka zany zay dia zay le antony natory teo dia rehefa maty indray le mpiantoka io no teo voatery tsy maintsy mifoazina daoly amin'izay le zavatra rehetra zay namany zay le izy d'accord misy message hoe tiany Serge atolotra ho an'ireo mpanaraka antsika ye misy message hoe le izy misy afatra anaky firy zany no afatra apetraka hoe tsy ny rehetrarehetra no lasa mpandrarà zay aloha zany zavatra tiako resahana satria tatoato zay le resaka fandrarana ohatrany hoe maheno foana ianao fandrarana dia le izy tsy ny rehetrarehetra natao andrarara zany no nontaniana fa le fandrarahana mila fandavan-tena be izy io dia mila tena hoe mila sakrifisy io zany dia za zany miteny hoe tsy voatery ho mpandrarà daholo ny rehetrarehetra fa ny afatra hafa tiako atao fotsiny dia zao hoe rehefa manao zavatra na mpandrarà ianao na tsy mpandrarà ianao dia manaova zavatra maty anina le maty anina tsy voatery hoe mila vola be na mila zao fa
ve rehefa manao zavatra zany de mba mila zavatra ohatra hoe fotoana ohatra hoe amina fotoana ray de mba hajaina ny fotoana hoe eto ianao zany tokony efa eo efa fahamatorana zay efa professionnalisme zay rehefa misy zavatra atao de mba hoe miezaka ianao manao autocritique ny zavatra ataonao mba sady ampivoatranao amin'ny tontolo misy anao zay na employé ianao na employeur ianao zay zany ny anahy de hoe mahaiza koa mampiasa ny teknôlôjia zay misy am'izao zay tena mivoatra rainga ampivoatra be satria manampy be de be reny a na mpandrara ianao na asa na hoe miasa amina orinasa ianao zay ny afatra d'accord misaotra betsaka ny serge de mandra-piona indray misaotra betsaka ny fenitra misaotra betsaka ny aotra na nasa de mirary soa be de be ho an'ny mpanaraka atsika merci